Andeha kosa zao jerentsika hoe nanahoana ny fahitany sehatra iraisam-pirenena samihafa izay fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany teto amintsika izay. Nazoto ny fidy ary ny fidy tampilaminana ny malagasy raha ny fanambariana izay nentina Andriamatoa Christophe Guilou izay talehan'ny fandriam-pahalemana demokrasia ary ny zon'olombelona ao amin'ny vondrony tany miteny frantsay na ny OIF. Tsikaritra fa tao anatin'ny fitoniana ny faharisiana ary tampilaminana no nanatrehan'ny vahoaka malagasy ny fifidianana raha nambaran'ny talen'ny filaminana ny demokrasia ary ny zon'olombelona eo anivon'ny vondrona iraisam-pirenena iombonan'ny firenena amin'ny teny frantsay na ny OIF nandritry ny tafafohy ny fanaovana taminy. Quel est le constat que l'on dresse de tous ces rapports? Tout d'abord, une grande mobilisation de la population malgache. Partout, nous avons vu des gens voter en nombre. J'ai moi-même été me rendre du côté d'Antsirabe. J'ai sillonné la campagne autour d'Antsirabe dans les montagnes et partout j'ai vu des files d'attente à l'entrée des centres de vote. Donc, première constatation, une mobilisation de la population. Deuxième constatation, une grande sérénité de la population. Les gens sont allés voter calmement. Ils ont attendu, ça n'a pas toujours été très facile, mais on a tous été impressionnés par la sérénité de la population. Troisième enseignement, des opérations qui se sont déroulées dans le calme. Les bureaux de vote étaient équipés avec les moyens nécessaires à l'organisation. Le dépouillement, on a tous été impressionnés par le fait que le dépouillement s'est déroulé dans la plus grande transparence. Noderen manokana ny asa izay nataon'ny voameramalo tena misahana ny fifidianana eto amintsika izay nahavitany karakara fifidianana tao anatin'ny vanim-potoana sarotra. Ekena fa nisy ny lesoka raha ny voalazan'ity tompon'andraikitra ambony avy eo anivon'ny OIF ity ary anisan'ny nitondran'ny fanamariana ny fizarana ny kara-pifidianana ny famatsiam-bola noentin'ny kandida nanatanteraka fampelezan-kevitra ny fotoana lany eo ampijerena ny anarana ao anatin'ny lisitra ny andron'ny fifidianana raha tsy laza afa-tsy ireo. Manoloana izany indrindra dia misy ny tatitra izay alefa amin'ny sekretera jeneralin'ny OIF ary isy avy eo ny sosi-kevitra izay aroso ho an'ireo manam-pahefana malagasy mba ahafahana manatsara ny fikarakarana ny fifidianana solombavam-bahoaka sy ny fiodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena raha misy izany. Raha toka mahazo fanasana avy amin'ny fanjakana malagasy mba anaramaso ireo fifidianana ho avy ireo moa ny OIF dia vonina trano ny anome tanana raha ny fanamariana izay noentin'Andriamatoa Christophe Guilou talen'ny filaminana ny demokrasia ary ny zon'olombelona eo anivon'izany rafitra izany.